Mety tsy ho isy mihitsy ny fanakatonana ny Fitrandrahana Drakaka amin'ny titaona 7 ity hoy ny ministry ny Arena anaty rano sy ny Jono. Tsy teraka olana eo amin'ny CAP-Arena Drakaka izany, na tsy asiana aza ny fanakatonana amin'ity. Hoy hatrany ny fanazavany nandritry ny fihaonany tamin'ny mpanao gazety tamin'ny fandalovany teto Mahajanga. Ressources ohatran'ny ressources rehetra. Ressources renouvelables fa tsy hoe inépuisable. Marina fa tsy hoe etraketrakinay no nanidinan'izy iny tamin'ny taona lasa, tamin'ny taona roso iny, satria ny ataonay hoe tekmana ny total d'exportation des crabes maximale autorisé zany dia efa nahatratra tany amin'ny 4125 tonnes, satria eo amin'ny 4500 tonnes zany tekma zany. Zay zany no nijerevanay raha eo amin'ny lafiny tontolo iainany io Drakaka io. Or tamin'ity taona ity izy teo amin'ny 2100 fotsiny. Donc, raha jerenay ny ressources mbola mahazaka tsara na tsy asiana fidina aloha amin'ity taona ity. Kanefa hitanay fa io moa io marché ihany no ataoko no manosika io na hividy bebe koa na hena kely aloha ny fividianana Drakaka fa dia raha eo amin'ny valeur aloha izy dia mitovy ihany valeur satria crabe raha ataontsika hoe 2100 izy tamin'ity hatramin'izao ana farataona ihany mety mahatratra na 3000 tonnes io dia crabe vivant daholo moa crabe velona no nalefa mankany Chine zay ataoko hoe azahoana tombidy be. Fa ny zavatra mahafinaritra moa tsika tsy hijanona amin'izay ihany dia efa isy atoato hitantsika zany fa mbola tsy manambara an'izany moa ny tenanay fa rehefa ho avy ny ataoko hoe conseil décentralisé dia mbola hita zavatra tsika fa mbola misy zavatra be dia be tokony atao hoe fanindra amin'izany fiompiana makamba zany fiompiana Drakaka zany dia sitraka an'izany indrindra ireo vahoaka zay prezidanta. Tsy aivona fa tamin'ny fiandohan'ny volana Jolay no tokony efa hikatona ny Fitrandrahana Drakaka eto Madagasikara. Najanona indray anefa izany noho n'ireo antony voalazan'ny ministry ny Arena anaty rano sy ny Jono tetsy ambony ireo. Ezaka maro no mbola ataon'ny ministera ny Arena anaty rano sy ny Jono amin'ny fanatsarana ny tontolo ny CAP-Arena Drakaka eto amintsika, hoy hatrany ny fanazavany ministre Gilbert François.